atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nan'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby izay mitandregny sy magnaraka hatrany radio Faniry Maria amin'izao fotoana izao, naiza ny toerana misy antsika. Mitoy ny fandalinantsika ny finoantsika sy ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay atolotry ny eglizantsika hodinihina isan'andro sy isaky ny alahady. Vao avy nankalaza ny alahady ny Trinité masina atsika, fa amin'izao kosa dia mankalaza ny vatana amandra masin'i Kristy. Amin'ity alahady ity dia omeny eglizy lohahevitra hodinihina sy iainana atsika dia ny hoe sorom-pihavanana sy sakafo mampiray ny Eukaristia. Ndeha aro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity fankalazana ny vatana amandra masin'i Kristy ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Jenezy. Tamin'izany andro izany, i Melkisedeka mpanjakan'ny Salema dia nitondra mofo sy divay. Mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izy, dia nitsodrano any Abrahama izy nanao hoe, anisy soa any Abrahama ny Andriamanitra avo indrindra, zay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary sorana ny Andriamanitra avo indrindra, zay nanolotra ny fahavalonao eo an-tananao. Ary Abrahama kosa dia nanome azy nampafolo ny zavatra rehetra. Izany ary ny teny ny Tompo isorana ny Andriamanitra. Efa nomena ny fahefana anindanitra sy aty an-tany. Efa nomena ny fahefana anindanitra sy aty an-tany. Kumandeana ianare ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Hoy Andriamanitra
fifiakany efanomena ny faefana anendanitra sy efiakany komandeana ianareo atao fipianatro ny firenenrehetra atao fipianatro ny firenenrehetra anampiandriana natramin'ny voateraka fa masiny andao ary emboninaitra manerany rantendombohitra masina sy voatsodrano hatrany avoka efanomena ny faefana anendanitra sy etiakany efanomena ny faefana anendanitra sy etiakany komandeana ianareo atao fipianatro ny firenenrehetra atao fipianatro ny firenenrehetra. Vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, izao no noraisiko tamin'ny tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny alina namadiana azy iny Jesoa dia nandray mofo, ka noho ny efa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe reso ary ano fa vatako ity ho anareo, manaova izao ho fahatsarovanahy. Toy izany koa noho ny efa nihinana noraisiny ny kalisy dia hoy izy, ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako, manaova izao ho fahatsarovanahy isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ny ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, telauni teni tukutika. Alleluia, 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 ubiuni bauba mafali. Alleluia, 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 telauni teni tukutika. Alleluia, 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 ubiuni bauba mafali. Omba tsika mianakavy aneny tompo, o tanteraka tokoa ny eza. Evanjely masina nosoratany masinday Lioka, vonenahitra neo anao re tompo. Tamin'izany andro zany i Jesoa niteny tamin'ny vahoaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, sady nanasitrina ny marary. Efa ho hariva ny andro ka nanatona azy ny 12 lahy nanao taminy hoe, raha vao ny vahoaka ndeha hitady fandriana sy ianana any amin'ny vohitra sy ny saha manodidina, fa tia nefitra isika izao. Fa hoy izy taminy, omeonareo anina izy. Dia namaly ireo nanao hoe, tsy manana afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2 izahay, raha tsy hoe andeha hividy anga izahay mba isy ho an'ireo vahoaka be ireo. Fa tokony ho 5,000 lahy izy ireo. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, asaovy mipetraka mitsitokotoko 50 avy ny olona. Dia nataony izany, ka nasainy nipetraka daholo izy ireo. Tamin'izay noraisiny Jesoa ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia niandrandra ny lanitra izy ka nitsodrano azy,
ary novakiny sy nozareny tamin'ny mpianana mba arosiny eo anolohan'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka avoky, dia nentina ny sombisombiny sisa tsilany ka nahafeny sobika 12. Alleluia, alleluia, tena militeny tompotsika. Alleluia, 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 ubiuni vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena militeny tompotsika. Alleluia, 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 ubiuni vaovao mafaly. Izany are, izany are, izany are ny teniny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, tamin'ny alahady lasa teo sika olo raika ziaby nankalaza ny trinité masina, Andriamanitra tokon'olona telo itsika. Sika ziaby dia efa noazava sika matetika dia olo raika ao anatin'ny trinité masina, fianakaviam-ben'Andriamanitra, frately toto ny Papa François, mpiray tamposika ziaby. Sambatra ary sika ry kristianina havana mahalala fa anisan'ny trinité masina sy noho ny famendresika fa noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany izay mibaribary tamin'ny fahafoizan'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana, ary izay fahafoizan'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana izay no nandrosaka ny fanahy masina ka nahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, ka izay ihany koa no mampiombona antsika amin'Andriamanitra ka mahatonga sika ho hiraka ihany koa tahaka ny Kristy, ka manampy asika hiombona bebe kokoa amin'ny trinité masina. Ry kristianina havana, nampiavanin'i Jesosy Kristy isika raha rava ny fitrefitra nampisaraka asika amin'Andriamanitra, ny fitrefitra mampisaraka asika samitsika, ny fitrefitra mampisaraka antsika amin'ny zavaboary. Ka noho izay fampihavanana nataon'i Jesosy zay dia olom-baovao ao amin'ny trinité masina isika, ka izay no anrahana asika anorina ny tranobe iombonana ilay fianakaviam-ben'Andriamanitra, ilay olo raika. Ka io indrindra ny ampisin'izao synode fahafito atrehantsika izao, ary iombonantsika ihany koa amin'ny synode eran-tany, ka ahatonga asika ho iovy eklizy velomin'ny batemy miombona mandray an-tanana iraina ho tabernakla velona, ho mpivahiny ny fanantenana, mamafy hafaliana, fiadanana ary fihavanana, ka hatonga asika anao depart vaovao. Ary io depart vaovao io no andrasasika amin'izao fijanonana fahatelo izao, izay etresika manokana entan'ny fanahy masina ivelona n'izay mahafianakaviam-ben'Andriamanitra asika izay, maha olo raika asika izay, satria zary mpiray tapo isika ka mifanasoa, mifampisimbona, mikasaka mandrakariva ny soiombonana. Ry kristianina hava malala, izany rehetra izany tokoa no ankalaza isika amin'izao alahady izao miaraka amin'ny eglizy maneran-tany, satria mankalaza ny vatana sy ny rano Kristy isika, na koa hoe antsoina hoe fête Dieu,
ka izay no tanterahsika ny procession zany hoe anehoasika fa fetin'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra eo anivosika ary i Kristy fihavanantsika zay banjinitsika amin'io sakramenta masina misy ny vatana sy rano Kristy io no loharano sy fototra ny fiainantsika ka mahatonga asika olo raika ao amin'ny Andriamanitra. Ka izy Andriamanitra tokoa no azaisika amin'ny sakramenta masina ary izay no andrisasika ny sodran'ny sakramenta masina amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anivozasika izay sodrano mitafotafo sy misy fetra zay azahoasika ny fahasoavana rehetra. Ry kristianina havana nolazainy Jesoa tamin'ny alakamisy masina teo, raiso ariano fa vatako ty ho anareo, manovy izao ho fahaserovana ahy. Toy izany ihany koa nefa rehefa avy nihinana dia noresiny ihany koa ny kalisy dia hoy izy, ity kalisy ity no fanekem-pihavanana vaovao, fanekena vaovao avy amin'ny rako, manaova izao ho fahaserovana ahy isaky ny misotry ianareo. Ry kristianina havana, lalina dia lalina zany afatry Kristy zany, mankalaza izany sika isaky ny manao Eukaristia, fa izao kosa noho izay mahalehibe sy mahatalanjona an'izay afatry Kristy izay dia atokany Eglizy ny alahady manaraka ny Trinité masina andalinatsika bebe koa an'izay mahandriamanitra eo anivosika amin'ny alalan'ny sakramenta masina, sakramenta famantarana hita maso sy reny vatatsika mampahazo ny fahasoavana. Ka izay indrindra ry kristianina havana no anatanterahsika an'izao procession zao zay fanehoam-ponoana anambarasika mazava an'izay voalazasika izay. Matetika tokoa no milaza isika fa ny fankalazana ho antsika dia sy fahatsirovana fosiny fa fiainana. Ka izay indrindra no ataosika amin'izao procession zao anambarasika fa miara-dalana amintsika, miara-dia amintsika, dia raika amintsika i Jesoa ka mamakivaky ny fiainantsika izy. Ary ny Eukaristia raha teo moa araka ny lazaisika teo no loharano sy fototra ny fiainantsika ka sy mahagaga raha maneho an'izay amin'ny fomba manetriketrika isika amin'izao procession ataosika izao. Mifototra amin'izany loharano zany no antsika manatanteraka an'izao synode izao, fa indrindra araka ny lazaisika misy ny fizanonana fahatelo. Ny Eukaristia tokoa manko ry kristianina havana no manorina ny Eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra, frately tutti, olo raika asika ziaby, ary ny Eglizy fianakavian'Andriamanitra no mankalaza ny Eukaristia tahaka ny ataosika amin'ny alalan'izao procession izao. Noho izany dia mifaninitra sy mifameno tanteraka ny Eukaristia sy ny Eglizy, ary zany dia manomboka any amin'ny fianakaviana Eglizy kely, ary zay no mahatonga asika manokana andro anankiray amin'ny herinandro anamarasika zay teny sabosy. Ry kristianina havana, ao amin'ny Eukaristia tokoa i Jesoa ankalazaisika amin'izao fety Dieu izao dia sy hoe akandro na resaka fihesehpo fa fanambarana finoana ho isika teo, ary ny manambara ny maha olona velona antsika no ambarasika amin'izao procession zao, satria sy hoe resaka akandrona fosina fihesehpo fa anambarasika araka ny voalaza teo fa dia raika amintsika tokoa Andriamanitra. Izay no mahatonga asika manentana ansika ziaby mba hanana araka ny averintsika hoe hanana chapelle portable. Inona moa ny chapelle dia toerana ivavahana, ary zay no anorenana azy isaky ny Eglizy mba hafahasika mivavaka bebe kokoa. Ka misy ihany koa zany ny atao hoe chapelle portable tahaka ny atsika mialatsiny manao
fanoharana zay sy tokony ho fanoharana misy asika mampiasa telefona ifandraisasika amin'olona rehetra ka ny chapelle portable de sina fa ny fosika io itoeran'ny vavana ka miaraka amin'ny masiny Maria sika ka zary tabernacle velona miaraka aminy andalianatsika an'ireo mystère ny famonjenantsika ary zany no mahatonga atsika eo mpanovana an'io procession io manao toko chapelet ka anokanatsika amin'ny tanànatsika ty araky ny averimberitsika matetika amin'ny fomasin'i Jesosy sy ny fomadimy Maria mba hakatahaka ny masiny Maria sika ary indrindra ivavaka toy ny masiny Maria ka tonga nyty tanàna misy asika ty ho tabernacle velona ity diocèse misy asika ity. Mbola izany ihany koa re kristianina havana no nanentana ny évêque eto Madagasikara amin'izao taon'izao bily izao nanokana ny Madagasikara amin'ny fomasin'i Jesosy mba Jesosy tokoa no anjaka eto nivony manosika amin'izao andro sarotra diavisika izao. Ry kristianina havana mandritra ny procession de sady mihira ny mankalaza ny famindrapon'Andriamanitra isika ibanjinantsika fa avy amin'ny Eucharistia no mirotsaka amintsika izany famindrapon'Andriamanitra izany ary mandritra n'izao procession zao ihany koa ny banjinantsika ny mystère ny famonjenantsika mba ifikirasika bebe kokoa amin'izay famonjenantsika zay fa indrindra moa amin'izao taon'izao bily izao ka onenantsika ahitasika ny famonjena ary izay indrindra ao amin'ny Eucharistia no anambaran'Andriamanitra sika n'izay famonjenantsika izay ary ny fibanjinantsika ny Eucharistia mandritra n'izao procession zao dia anampy asika asapa fa izy Jesosy misy araky ny ao amin'ny evanjely no nena nahitan'ireo vahoaka ireo marobe ireo zay indrindra re kristianina havana amin'izao lahady ibanjinansika ny vatana sy ny rano Jesosy izao no anivozasika ny aim-baovao hoentisika eo amin'ny fiainansika isika zary zavaboary vaovao vokatry ny Paka ka mahatonga asika hovoky sy anana ny toe-piainana vaovao ao amin'ny Eucharistia araky ny evanjely vondrenisika teo. Ry kristianina havana miavao sika rehefa eo anivosika Kristy izany ny fanorenana lazaisika fanorenana fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy hitondra sika andrava ny rafim-pahotana manapotika ny fifandraisasika eo amin'ny tontolo iainana eo amin'ny tontolo mpiainana sy ny fiarahamonina fifandraisana eo amin'ny tontolo mpinoana. Ry kristianina havana mamakivaky ny tanànasika Jesosy anambarasika fa izy no anjaka eto anivosika karava ireo rafim-pahotana mangeza mamatitra sika mampisarasaraka asika ka miaraka aminy sy amin'ny alalany ary ao aminy no ampizorosika ary rafim-pivelomana vaovao zay iverisika vokatra n'izao fanatanterantsika ny synode izao ka atonga fifandraisana vaovao mampanjaka ny marina ny rariny tsinisiny ao anatin'ny fihavanana sady kristianina ny malagasy ka afaka mifampisimina mifanasoa mikasaka ny soembonany isika jiaby. Ry kristianina havana maro ny eglizy mametraka ny andro anaovana ny communion voalohany amin'izao fety ny vatana sy rany Kristy izao anambarana koa fa zary eglizy olona velona tokoa isika olom-baovao ao amin'ny Kristy ka mamafy ny fanantenana ny vokatry ny Eucharistia tahaka ny masiny Maria feno fanantenana na dia mafy aza ny sedra teo apototra ny azo fizaliana ka nandrain'i Jesosy izy ka manantena izy ao amin'ny Kristy ka isika koa mahazo ny aim-baovao rehefa mandray ny Eucharistia manova ny fiainantsika ka tonga asika andesiny rasa izay manapotika ny fiainantsika. Io indrindra ry kristianina havana no ambarany famantarana ny fahagagana ambaran'ny evanjely ihany ity ho indrindra ny evanjely fa ho izy tamin'izy ireo omenareo aniny izy ireo dia namaly ireo ny apôstôly zany nanao hoe sy manana afa sy mofo dimy sy azan-drano roa izahay raha sy hoe andeha hividy angahy izahay mba misy hoanin'ireo vahoaka be ireo
sy izay indrindra ry kristianina havana isika ihany koa sy manana ninonina fa raha miaraka amin'ny kristy isika indrisika sara amin'ny evanjely dia afaka miarabelona amin'ny olona raha manao ny asan'Andriamanitra isika ho isika matetika dia Andriamanitra manao ny asa isika. Andriamanitra lavorary ka zary lavorary izay asa izay. Izany ny famelomana ny vahoaka hitasika ao amin'ny evanjely miara-miasa amintsika Kristy dia raika amintsika izy, miara-dia amintsika izy. Tsy mila zavatra maro Jesosy amin'izany na zavatra makadiry fa ny fahafoizana no tadiaviny ary ny fanompoana dia mahavelona ny olona. Ry kristianina havana, rehefa manao communion isika miombona amin'ny Kristy dia maneraka sika anao ny asan'Andriamanitra izay ka nitadiavin'Andriamanitra amintsika sy zavatra maro fa bitika sy kely entsika amin'ny evanjely. Ka izay indrindra rehefa mandray communion isika ary io fandraisasika communion io dia fanambarana ny finoana tahaka ny ataontsika amin'izao procession ataontsika izao, anambarasika fa eo anivosika Kristy ary izy ny maniraka sika tahaka ny nataony tamin'ny apôstôly na zavatra kely aza ny oampilatanantsika dia rehefa manao feno finoana sika ary izay indikany hoe amen nataontsika dia manambara ny fiombonantsika amintsika ka matoky sika fa sy mametraka sika irery izy tahaka ny nataony tamin'ny fampitomboana ny mofo ny reny isika androany. Ry kristianina havana, olombelona tokoa isika mandeha tany ka mety ho solafaka, miloloha lanitra ka mety ho lena. Maro ny zavatra tsy mety ataosika fa fantaro anefa fa rehefa miaraka miasa amin'ny Kristy dia miova ny zavatra rehetra satria izy no hiasa ao amintsika. Anisan'ny fiovana andrasa sika ny anova ny rafim-pahotana mangeza sika ankehitriny izay tena manapotika ny fiainantsika amin'izao krizy mafy ary maro lafy izao mba ho zary rafim-pivelomana izay santarasika isaky ny mankalaza ny Eukaristia ary izany no antenaitsika amin'izao synode izao. Noho izany indrindra sy mampikombana ny communion resika fa maniraka ka zary tabernacle velona miaraka amin'ilay chapelle portable nyrazaisika teo ka miteny ansika Jesosy tahaka ny nataony tamin'ny mpianany tamin'ny apôstôly omehoaniny izy ireo izay indrindra no dikan'izao procession ataosika izao. Anome anina ho an'ny olona, izany hoe anome an'i Jesosy an'ny olona ka raha mandray an'i Jesosy isika dia tanteraka ilay hafatra an'i Jesosy ary izay indrindra ry kristianina havana no andrasa sika ary amin'izao synode izao. Isika izao no irain'i Jesosy amba amelona ireo manodidina sika. Isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Isika izao no eglizy olona velomin'ny batemy miombona mandray tanana iraina ho tabernakla velona. Ny fiainantsika dia tontolo misy ny ain'Andriamanitra amin'izay ka io ain'Andriamanitra io no tsy maintsy kolokolo isika toy izany koa ny tontolo iainantsika sy andoro na itevy aly isika fa misy an'Andriamanitra ka amin'izao lahady fankalazana ny vatana sy ny rany Kristy izao dia entsika ny sakramenta masina mamakivaky ny tanàna ho isika manambara fa dia raika amintsika Andriamanitra ary sy irery sika fa miaraka amin'ny masiny Maria amin'izany ao amin'ny chapelle portable ny amintsika eto Antsiranana dia sy amin'ny chapelle ny famindrapo fosiny fa ny tanàna manontolo no isan'i Jesosy sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ny famelan-keloko satria ao amintsika izy. Ry kristianina havana, mamelona ny manodidina antsika sika raha mampanjaka ny rariny sy isiny vokatry ny fandraisasika an'i Jesosy, raha miezaka mampizara ny manta sy ny masaka, raha miezaka mifampisimona sy ny fanasoa ary izany rehetra izany no anao tanterasika ny synode izao miaradia miroso ary tonga mamakivaky ny fiainasika i Jesosy miaraka amintsika ka zary olona raika sika praitapo ka mifanasoa mifampisimona mikasaka ny zolombonana. Ry kristianina havana, velomin'ny Eukaristia tokoa isika
velona tahaka ny masiny maria isika entaniny vavaka avy amin'ny fandalenantsika ireo mistery maro rehefa manao ny rosery masina isika ka manao dia be manao procession manambara maneho ilay nataon'ny masiny maria izy lasa namanginy Elizabeta ravaviny ry Kristiana havana tsarovy fa maro amin'ity tanànatsika ity sy ireo manodidina antsika any amin'ity dioseze maro amin'ity Madagasikara ity Elizabeta mangetaheta famangina avy amintsika mamelona ny vahoaka isika raha manangana tontolo-piainana izay mitondra amin'ny tontolo-pinoana isodrano ansika i Notre Dame de la Route ny Vomadino Maria isodrano ansika i Masiny Maria isika izao manatanteraka ny afatra nataon'i Jesosy indro ny zanakao raha nilaza tamin'ny Masiny Maria izy teo am-potony Avizalina ary nitodika tamin'ny Joany izy indro ny reninao ka nanomboka teo nampetrahano ny Masiny Maria Joany ka isika koa eto amin'ny dioseze mampetrahano ny Masiny Maria ka lasa tabernakla ny tanàna ny Antsiranana sy ny dioseze manontolo ny sodran'Andriamanitra anentana ny fiainantsika ka olom-baovao ao amin'ny Kristy isika raha fitinina zany rehetra zany ry Kristiana havana dia izao ny fampianarana azo azon-kahatiny sy tantara fosiny io fahagagahana io famantarana haintsika tamin'ny evanjely teo fa meloha ny famantarana lehibe indrindra diny Eukaristia raisin'i Jesosy ny mofo misodrano mamaky manome tahaka ny ataony tamin'ny alakamisy masina nylay mofo manambara ny fitiavany dia ny tenany vatany nanolotra ausika misy lesona telo lehibe ampianarin'ny evanjely androany Andriamanitra eo anivosika miaradia amintsika sy Andriamanitra lava miaradalana amintsika mivolagna miteny amintsika manasitrana antsika ary miay ny filantsika miantso asika iombona aminy ho mpiara-miasa aminy hamonzy ny olona ho izy amintsika omenareo izy ireo ary indrindra raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia sarova fa izy Andriamanitra anao ny asa asika izany raha mafoy sy manompo ampamarinana isika dia tanteraka eo afatra ny Jesosy io ry Jesosy zokinay io sy lavitra anay ianao fa nametraka ny vatanao sy ny ranao ho sakafo mahavelona anay ka ampio izahay ampio ny tontolo-piainanay manontolo tontolo isy ianao ka ho tena eo ve eglizy olona velona manorina eto ia eglizy tranon'Andriamanitra izahay ary ho tena génération mpanorona izany hoe ho mpamafy fanantenahana ho mpamafy fiadanana izao synody izao hitondra anay amin'ny lalindalina koa ka ahatonga anay eo eglizy olo velomin'ny batemy miombona mandray an-tanana irainao ho tabernakla velona Masiny Maria ianao ny tabernakla velona voalohany ampianary zahay ahay andrain'i Jesosy eo anivon'ny fiainanay ahay anao eny ahafoy ka hitondra ny Jesosy eo anivon'ny mpiarabelona hiaraka ankalazan'ny famondrapon'Andriamanitra tahaka ny nataonao sy masombavy Elizabeta ampio tabernakla velona zahay Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy ranontany mivavaha ho an'ny fianakaviana eglizy kely mba androsan'Andriamanitra ny sodranony ka hivelona mandrakariva ny finoany na dia maro aza sy maro lafy ny sehitra sy ny fisapana manjo anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky
sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul